Valy miaraba atsika rehetra indray ry havako a nahatratra ity andro zay omen'ny tompo atsika manginy tompo atsika isa-tokantrano amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra mofinaina zaraina isan'andro izao ary ahafahana mivavaka sy mifampivavaka raha teo ho atsika mpianakavy ho finoana. Hivavaka ary hangataka ny fanahy masina isika ho amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokonay ianao misaotra sy midera ary mankalaza anao zahay noho ny fahatsaranao sy ny asanao Andriamanitra izay hitanay miariary eo amin'ny fiainanay fa tsara ianao ary manome tombonandro pahavelomana izay mariky ny famindramponao aminay raha teo. Koa misaotra sy midera anao zahay fa raha hiain'ny teninao indray izahay zao lay teny soa sarobidy lay amanginao anay, ampaherezanao anay, ananaranao anay ary hitarianao anay ho araka ny sitraponao. De ny fanainao masina ane hiasa mahery na ao anatin'ny teninao na aty am-poniny izay miaino rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika indray ry havako amin'ity andro anio ity dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Ohabolana toko 5:20, ny andininy 2:20 sy ny 2:20 ihany. Vakina ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: raha anona ny fahavalonao, omeo hanina izy, ary raha mangetaeta izy, omeo rano hosotrony. Fa raha manao izany ianao dia hanambatra vainafo ho eo andohany, ary Jehova no hamalisoa anao. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala, amin'ny fifaliana no anonana ny fiadanan'ny Tompo, ny fahasoavany, ny famindrampony, ny fitiavany ho amin'ny mpianakavy finoana rehetra indray manaraka izao tenin'Andriamanitra izao. Amen. Ny bokin'ny Ohabolana ry havako dia fantatsika rehetra fa boky fitambaran'ireo poézie fampianarana na le antsoina koa hoe poézie didactique izay hahatonga ny olona ho endry sy ho tsara eo amin'ny fiainana andavanandro. Nampaharitra elan'ny fanjakan'i Solomona ohatra ny fananany izany fahendrena sy ny fampiarany izany teo amin'ny fiainany andavanandro. Manomboka eo amin'ny toko 5:20 amin'ny bokin'ny Ohabolana dia hitantsika ao ny angona ohabolana na tenim-pahendrena na angona antotan-kevitra nataon'ny Solomona izay nangoniny Hezekia mpanjaka miaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy. Hitantsika eny amin'ny 1 ny manamarina izany. Manjaka amin'ireo ohabolana ireo ny fampitahana avy amin'ny natiora sy ny fiainan'ny zanak'olombelona izay entina andrindrana ny fiainam-piaramonina sy ny fiainany andavanandro mihitsy. Amin'ity mofinaina voalahatra ho antsika ity ary dia hitantsika sy tazantsika misongadina eo ny fahendrena eo anoloan'ny fahavalo. Ny fahendrena eo anoloan'ny fahavalo voalohany dia miay sy mamelona azy. Ny fiahiana sy ny famelomana ny fahavalo, zany no fahendrena. Hoy ny 1:20 manao hoe: ranona ny fahavalonao, omeo hanina izy, ary raha mangetaeta izy, omeo rano hosotrony. Ny mahakasika ny izay hohanina sy izay hosotrony no anentana ny soratra masina eto. Rehefa tena jerena ny dikateny dia ny hoe ny mofo hohanina
sy ny rano hosotrono no voaresaka, zany hoe tsy vitan'ny asa fanaovatsoa amin'ny fahavalo fotsiny no resahana eto, fa tena hatramin'ny fitsimbinana ny aina mihitsy. Tao mampino hitsimbona ny ainy fahavalo. Misy dikateny tranainy iray amin'ty 120 ty manao hoe areno izy, ometoana izy, ometanana izy, ento ho any amin'ny sandrin'Andriamanitra izy, ary feno mofo ny kibony mba ho voky. Midika zany fa ny hanaovana izay hahavelona azy, anesorana eo amin'ny fahafatesana, zany no tanjony. Manao izay hahavelona ireo izay tsy tia, na ireo mankahala, na ireo fahavalo, de midika fa ezaka hatramin'ny fanafoanana ny fahavalo mihitsy. Ny mpino arak'izany de tsy tokony hanana fahavalo intsony, fa tena olona ho ampina sy olona ho velomina no tokony ho atao. Ambarany Soratra Masina Mandrakariva ry havako, ny amin'izay fitondran-tena tokony ataon'ny mpino eo anatrehan'ireny sokajon'olona ireny. Ny lalàna jiosy raha teo ohatra dia efa hitantsika ny amin'ny bokin'ny Exodosy 3:20 dia miteny ny 14 sy ny 15, efa mofinainantsika tsy ela akory zay, milaza manao hoe raha hitanao maniny ombony fahavalonao na ny borikiny dia avereno any amin'ny mihitsy izany. Raha hitanao ny borikiny izay mankala anao mionaka ao ambany entany, dia aza malaina monjy azy ianao fa manampinina manao hamahazy tokoa. Zany hoe eo anatrehan'ny fahavoazan'ny fahavalo de tsy ny manakora na ny maneno dresy na manampitrotraka ny fahavoazana no atao, fa ny manara ny fiainany hahatonga azy ho any amin'ny fahavelomany. Fa endrena tao amin'ny Davida ane ohatra, ny tsy namono an'ny Saoly mpanjaka raha ny evela tao anaty zo izy, na de nanana ny hery rehetra amelezana azy izy. Fa fahendrena lalina mihoatra noho izany no nampianarin'i Jesosy Kristy atsika. Hitantsika ao amin'ny filazany tsara araka ny Matthieu 5, manomboka any amin'ny 7:7 no ampianaran'i Jesosy Kristy atsika, fa hoy izy hoe efa voalaza hoe tiavany namanao ary mankalany fahavalonao, fa izao kosa ho Jesosy milaza aminao hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mamposaka amin'ny masoandro, amin'ny ratsy fanasy ny tsara fanariny, mampilatsaka ny ranomorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona ny valim-pity azonareo? Moa na de ny mpamory rehetra aza ho Jesosy tsy mba manao izany ihany va? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Fahita matetika eo amin'ny fiainan'ny mpino ny fahitana fahavalo, saingy ambaran'izao soratra masina zao, toerin'i Jesosy Kristy ny fisiany zany eo amin'ny fiainan'ny mpino. Lalam-piainana vaovao no tokony izoran'ny mpino, de ny fanaovatsoa ho valin'ny fahavalo, ho tamby mena ny fahavalo eo anoloantsika. Arak'izay hitantsika any amin'ny bokin'ny Romanina 12:20, 20 manao hoe valio amin'ny soa ny ratsy. Ny fahendrena eo anoloan'ny fahavalo de ny fiahiana sy ny famelomana azy ireny. Fa ny zavatra hitantsika ihany koa amin'ny mofinainy ity de ny hoe ny fahendrena eo anoloan'ny fahavalo de tokony ho tsarotsika fa an'Andriamanitra ny mamaly soa anao, manantena sy matoky an'Andriamanitra mpamaly soa. Zany ny fahendrena eo anoloan'ny fahavalo. Ho mantsy ny 2:20 manao hoe raha manao izany ianao, zany hoe raha manao le fanaovatsoa,
lay fitsinjovana ny aina dia hanambatra vainafo eo andohany, ary Jehova no amaly soa ho anao. Le hoe anambatra vainafo eo andohany dia kolotsaina Egiptianina izay fanao tamin'ny fomba fivalozana tany amin'ny taonjato faharoa talohan'i Jesoa Kristy tany. Misy olona mandeha eo ambony lavenona dia mitondra sahafa izay misy vainafo eny amboniny. Ambara amin'ny ity tenin'Andriamanitra ity, raha midika teny ombonana ohatra no jerena, dia hoy ny voalaza hoe raha manao izany ianao, zany hoe manao an'ilay asa fitsinjovana ny aina teo, dia toy ny manala vainafo eo andohany, ary ny tompo no amaly soa ho anao. Arak'izany, ambara fa tsy verimaina ny fanaova-tsoa ataonao na dia amin'ny fahavalonao ary, fa valian'Andriamanitra aminao zany. Mety tsy ahavaly soa anao mantsy izay nomenao ny soa, fa Andriamanitra kosa no hamaly anao. Mety tsy ahavaly ny soa ataontsika amin'ny hafa isika, fa Andriamanitra no hamaly soa atsika. Tsy ny mitaky na ny mitady tambiny no anjarantsika. Anjaran'Andriamanitra ny azy, anjaran'Andriamanitra ny antsika, ary ny anjarantsika eo anatrehan'ny fahavalo kosa dia tsy misy. Efa nilaza mantsy Andriamanitra ato amin'ity boky noabolanyity ihany ohatra, no hitantsika ao amin'ny toko faha 2:20, ny 9:20 nilazany hoe tsy efa nanoratra zavatsoa anao va aho izay misy hevitra tsara sy fahalalana. Andriamanitra no manome zavatsoa. Eo amin'ny toko faha 4:20, ny 9:20 dia hoy ny voalaza hoe aza manao hoe arak'izay nataony tamiko no mba ataoko aminy kosa, ho valiko ny olona araka izay nataony. Tsy ny ataontsika tsy mitady tambiny, fa Andriamanitra no manome atsika. Tsy ho arakaraka ny soa ataontsika amin'ny fahavalo akory no hianjeran'ny fahatezeran'Andriamanitra aminy ka ampiariary ny faratsiny. Anjaran'Andriamanitra zany, fa ny anjarantsika kosa dia Andriamanitra no mamaly atsika. Manao soa isika ampahamenatra sy ampahafantarana ny amin'izay tokony ataony raha teo, fa ny antsika dia anjaran'Andriamanitra arak'izay hitantsika ao amin'ny Korintianina 1 toko 5:20, ny 9:20 haitsika rehetra tsy anjery manao hoe miorena tsara aza miova, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Ravako malala, ety ampamarana anary no ampatsiahivana antsika indray makasika ity tenin'Andriamanitra ity. Raha amin'ny fiainana andavanandro dia lojika ny manam-pahavalo, fa amin'ny fiainam-piny kosa dia tao amin'ny soratra masintsika tsy anangana fahavalo, tsy anana fahavalo, fa ny andray azy ireny sy ny hamelona ary ny tsinjo ny ain'izy ireny aza no tokony atao. Miresaka izay tokony ataontsika amin'izy ireny izao soratra masina izao, fa miresaka ihany koa izay hataon'Andriamanitra amintsika. Tsy arakaraky ny zavatra hifanaovantsika no ataon'Andriamanitra amintsika, fa arakaraky ny ataontsika amin'ny fahavalo fotsiny ihany. Andiny tena isika riavako, eo anatrehan'izao vanim-potoana azakazaka izao, hahafahantsika mitsinjo marina ny amin'izay hahazoantsika tombotsoa eo anatrehan'Andriamanitra. Dia eo an'Andriamanitra ny voninahitra, ao amintsika kosa zany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitro noho ny amin'izao teny nomenao anay izao. Misaotra anao zahay fa nahandray lesona vaovao
fahendrena omeny ny teninao indrindra manoloana ny fahavalonay. De nohony amin'ity teninao ity de vonona izay Tompo ijoro andravona izay rehetra mety ho mampahory anay, eo anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny mpiray-tapo, eo anivon'ny mpianaka, eo anivon'ny mpiaramonina, eo anivon'ny fiangonana, ny fikambanana, eo anivon'ny firenena mihitsy aza. Tompo, ianao Andriamanitra, ilay efa nampiavana anay tamin'ny izao tontolo izao, mampiavana anay aminao Andriamanitra rahateo, no loha rano ny fihavanany mpino ka ahafahanay mitsinjo ny hafa mandrakariva. Fa mivavaka izay Tompo amin'ny firenenay amin'izao akatoky ny fankalazana ny fahaleovantena pirenena izao, mba tsy hisintsony ny fahavalo-pirenena, tsy hisintsony ny tsangana ho fahavalo eo anivon'ny firenena, fa ahatsiaro mandrakariva ny amin'ny fampandrosoana iombonana, ny amin'izay hikatsahana ny soa iombonana eo anivon'ny firenena rahateo. De io manokana ireo mpitondra izay voafidy hitondra sy hitantana ny tanàna, na ny olom-boafidy zany, na ny olom-boatendry, hanaraka ny sitraponao amin'ny fitantanana ny firenenay. Ianao Andriamanitra, ampandeha araka ny rariny sy ny hitsiny ny fampandehanana ny raharaham-pirenena rehetra. Ataonay zany vavaka zany satria matoky izahay ary mino fa Andriamanitra miasa ho anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nanaovanay sy angatahanay zany vavaka izany. Amen.